raha politika izay azo lazaina fa mbola mafampana amin'izao fotoana izao satria notazomina amponja vojomaika eny amin'ny fonjany avaradrano i Valérie Ramonjavelo araky ny vaovao izay miparitaka ao tamin'ny soratsirasira Facebook amin'izao ankehitriny izao ka ny pitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity Chaine ity tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha Valérie Ramonjavelo no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. MTFOP mememponina ny fitadiavana asa any ivelany ihany mila fankatoavana avy amin'ny Minisitra ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa-panjakana ny hetsika rehetra manamorona ny fitadiavana asa makany ivelany ary fampihonana ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny sehatry ny asa mememponina ny fitadiavana asa ary arovany lalàna ho an'ireo malagasy izay mikasa hiasa any ivelany izany rehetra izany tsy maintsy mahazo lalàna antsoratra avy amin'ny Ministera ny hetsika rehetra karakaraina momba n'izany voarara ny mitaky vola amin'ny mpitady asa fepetra avy amin'ny MTFOP sy natao hiarovana ny vahoaka amin'ny fisolokiana nampitandrina ny rehetra ny eo anivon'ny Ministera mba ho sambo ho mailo hatrany manoloana ireo mpisoloky izay maro isan-karazany amin'izao ankehitriny izao. Rovan'ny manjakamiadana misy fiovana ny saram-pitsidiana eny amin'ny rovan'ny manjakamiadana manomboka izao nanomboka tamin'ny andro ny sabotsy 7 martsa 2024 natao izany ho fampiroboroboana ny vakoka sy ny fampirisihana ny malagasy hitidika ny rova hianatra sy halala bebe kokoa momba ny tantara sy ny vakoka ao amin'ny rova io. Ho an'ny malagasy ireo monina maharitra ao Madagasikara dia 5,000 ariary izany ho an'ny 270 taona no miakatra 2,000 ariary kosa ho an'ny 270 taona no midina ary tsy mandoa vola kosa ireo zaza 5 taona no midina ao ambanin'izay. Ho an'ireo teratany vahiny dia 4,000 ariary ny saram-pitsidiana ho azy io. Tsy misy ntsony ihany koa ny visite complète sy ny visite simple fa avy hatrany dia fitsidiana manontolo ny rovo. Efa ao anatin'ny saram-pitsidiana ny saran'ny fitaritan-dia na tarify de guidage ary eo amin'ny giserery ihany no fandoavana ny saram-pitsidiana hoy ny fanazavana hatrany. Misy fitsinjovana manokana ho an'ny mpianatra kilasy faha-efatra sy ny faha-5 izay manala fanadinam-panjakana tsy misokatra talata kosa ny rovan'ny manjakamiadanao araky ny voalaza hatrany avy any an-toeranany. Lalam-pirenena faha-efatra iny fiara nitondra razana sy ny mpandevina ny fandona tamina fiarabe. Fiara iray izay voalaza fa nitondra razana sy ny mpandevina no nifandona tamin'ny fiarabe teo berivotra tamin'ity herinandro ity hatrany tena lalam-pirenena faha-efatra iny. Nianga avy any Mahajanga ity sprintera ity izay nikasa andevina any Betela RN4 iny izy ireo no izao tradoza izao. Tsy nisy ny namoy ny aigna fa misy kosa ny telo naratra tamin'ireo olona tao anatin'izay fiara izay ka niavatra mandehana moramora ihany ry mpamilya fa sao dia tratra ny pasaretsomby vava ka hoe tahak'izay ka tahak'izay amin'izay tsy fitandremana kely dia mety hiteradoza ho anao sy ho an'ny hafa. Seranantsambo ny antsiranana trondro an-dranomasina milanja 80 taona izay nentiny sambo vahiny no nisy fofona gazoaly. Ny 17 febroary lasa teo no tonga tao amin'ny seranantsambo ny antsiranana ny sambony mpanjony Albakan any orinasa vahiny Albacaro izay nitondra trondro ho an'ny orinasa pêche et froid de l'océan Indien na PFOI ao antsirananao no niseho ity zavatra ity. Vao nisokafan'ny teknisiana nefa no koveta faha-5 izay nisy ton na lamara dia fofona gazoaly no nivoaka avy ao. No laviny orinasa PFOI avy hatrany ny fandraisana ny hazan-dranomasina izay nentin'ilay sambo. Nisy ny fidinana ifotony izay nataony avy eo anivony fitalevam-paritry ny varotra sy ny fanjifana na DRRC diana sy ireo manam-pahefana momba ny fahasalamana manamarina fa misy fofona gazoaly tokoa tao amin'ilay toeram-pitehirizana misy ireo trondro aman-taonina ireo. Tsy nekeny tompona ndraiky mpanjakana ny fangatahan'ireo mpanjony no hamotika an'ireo trondro izay simba ao amin'ny faritra diana. Mbola ao anatin'ny sambo ireo trondro simba ireo fa tsy mbola niakatra antanety ka ho alefa mandeha ilay sambo ary misy fepetra noraisina tsy ahafahana manary ny entana any anaty ranomasiny faritra diana iny
araky ny voalaza hatrany. Ankadin-dravololona Ambohy Malaza indray, fiangonana iray tao Ankadin-dravololona Fokotany Andransoa, commune Ambohy Malaza, district Antananarivo Avaradrano no tandrifin'olon-dratsy izay mpangalatra lakolosy tamin'ny andro ny alakamisy maraina lasa teo iny tokony ho tamin'ny roa maraina tany hoany. Nitsoaka ireo mpangalatra ireo raha naheno ny fahatongavany mpitandro ny filaminana sy ny andro masom-pokon'olona. Lasan'izy ireo ny lakolosy mpiangonana izay navelan'ireo mpangalatra tao anaty bozaka tsy lavitra teo. Voasambotra taorian'izay ny telo lahy izay nanao ny fandrobana. Niampy ny naman'izy ireo misy 5 teny andraisoro. Naverina tamin'ny fiangonana ny lakolosy. Izy valo miraha lahy kosa natolotra ny fitsarana taorian'izay. Midika izany fa lehilahy valo izay mpangalatra lakolosy no voasambotry ny pôlisy tany andraisoro zay tao anatin'izay halatra lakolosy izay hatrany. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny raharaha Valérie ity izay tena malaza be ao atahozoretserasera Facebook ao amin'izao ankehitriny izao. Mbola mitohy amin'izao fotoana izao ny fanadihadiana izay ataon'ny mpitsara izay mpanao famotorana momba ny raharaha boina 767 izay misy 5 lasa tany Iran nandritra ny fitondrana rajoelina teo iny. Niakatra teo anatrehan'ny zokiolona mpitsara mpanao famotorana ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana toetry ny andro teo aloha Andriamatoa Valérie Ramonjavelo tamin'ny andro ny alakamisy 10 martsa 2024 taorian'ny didy izay navoaka ny HCC nanome alalana ny paky tsara azy. Vesatra yampangana azy moa niresaka fanararaotam-pahefana kolikoly ary ny famotsimbola. Notazomina Amponja vonjimaika eny amin'ny fonjabeny Avaradrano araky izany ny tena ny taorian'izay fisehony voalohany teo anatrehan'ny mpitsara izay. Mbola mitohy kosa ny famotorana ny amin'ny mahakasika an'ity raharaha boina ity hatramin'izao fotoana izao. Asa raha izavy ireo zay hidoboka Amponja ao anatin'ity raharaha ity raha toa ka mbola mitohy ny fanadihadiana hatramin'ny fakany ireo rehetra izay nirepesapetsa sy voatontonona tao anatin'ity raharaha boina 767 misy 5 izay lasa tany Iran ity. Misy farany marina avokoa ny zavadrehetra araky ny voalazany hirany mpanakanto tompoko lahy dedes zay satria iza mona nampofa ireo rehetra izay tena nahazo toerana ambony tamin'ny fotoana teo aloha ireny dia izao lasa voazaringotra amina karazana fera maro isan-karazany amin'izao fitondrana ny fanavaozana izao. Tsy nisy nanampony ampitso moa ny rehetra tao anatin'izany rehetra izany ka ny hanatra dia na dia mahazo toerana ambony aza na dia mahazo fahefana ambony aza dia mba mahaiza ihany ny mitsinjo ny ampitso ao anatin'izay rehetra izay fa ny toerana dia ifandimbiasana tahaka izany ihany koa ny fahefana. Fa rehefa tsy eo amin'ny toerana ianao dia lasa idiran-kizo na ihany koa lasa mahazo problema maro isan-karazany ao anatin'izay tsy fitandremana kely izay hatrany. Izay no masaka azona rozy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dininy milaiky ny video antsika ary tsy rovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.